Ny Mofon'aina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Anio zoma voalohan'ny volana Janoary. Andro voalohany amin'ny taona atsotsika hoe Tompo anio ry havana. Saotra n'Andriamanitra lehibe tsika velon'aina natratry ny taona. Ko dia miarahaba antsika hoe rahaba natratry ny taona vaovao. Mifalia risakaiza fa nahazo Tompo Janoary no mitaiza ka isaoro sy ajao. Miarasy miobidy sao Tompo no dia rao. Miravo mifalia velon'aina ianao. Zao no andro mampifaly andro lehibe anio dia hira mahafaly no atao ankehitriny. Mifalia risakaiza fa nahazo Tompo no azozana hali no mitaiza ka isaore sy ajao. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ary havana natratra izany taona vaovao 2024 izany indray. Ka dia ny Tompony nitondra soa sy fitahiana ho antsika tsirairay avy amin'ity taona ity ary izany tokoa ny antoky ny fifaliantsika ry havana. Ny taona moa tsy mitondra na inona na ino izany satria tsy Andriamanitra tsy misy hery, tsy misy fahefana ho aminy tahaka ny zavatra anankiray fa Andriamanitra izay tompony hery sy ny fahefana kosa. Hitondra soa antsika rehetra tsirairay avy ary ampitombo ny finoantsika ka ny etsiketsika ny ho tantanin'Andriamanitra. Ka dia ho aminareo anie ny fiadanana ary ho amiko koa. Dia antsika ry havana iombona amin'ny fisaorana sy fidiran'Andriamanitra dia raha antsika amin'ny Mofon'aina izany hivavaka isika. Ry Andriamanitra ranaizany an-danitra ndre tokoa izahay velo mpisaorana anao amin'izao tombonandro nomenao anay izao ka nahatraranay ity taona vaovao 2024 ity. Avy aminao tokoa izany Tompo ka magaga eo anatrehanay fehefazonay antoka sady ity taona ity miaraka aminao. Nefa dia mangataka izay Tompo ny fitahiana rehetra mbola ho arotsaka aminay amin'izao taona vaovao izao mba azahoanay rehetra mianoka eo ambany fitahianao. Dia ampitomboy ary ny finoanay Tompo. Raha misy dera, raha misy laza, raha misy saotra dia tokony anao Andriamanitra tokana ihany. Ka raisy izany mba voninahitra ao Andriamanitra feno tokoa ny fifalianay Tompo ka dia ho anao irery ihany ny voninahitra. Tonga ny fotoana izay andrenesanay ny Mofon'aina amin'ity maraina ity ary ho sivatsim-panao anay tontolonandro izany. Ka mba ho maminay anieny anatra ny teninao Tompo andalina izany dia avy Jesosy, avy Jesosy. Iara-dalana aminay ianao amakivaky izao taona vaovao izao ary raha nandresy ianao Kristy dia andresiko izahay ary mba samy hatratra ny farany. Saotra Tompo dia ho aminay rehetra ny fanahy masina hitari-dalana anay ary masaotra indrindra noho nanomezanao anay an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjy fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia manohitra noho ny mpandresy izay. Misaotra Tompo. Amen. Ao amin'ny bokin'ny Genesisy toko voalohany dia ny 9:20 ka hatramin'ny 1:30 farany no ten'Andriamanitra voalahatra ho antsika anio. Genesisy toko voalohany ny 9:20 ka hatramin'ny farany. Hamaky ny tena antsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadana mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe marofara sy mihabetsary mameno ny tany ka mampanimpo azy manjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Ary Andriamanitra nanao hoe indro efa nomeko anareo ny anana manitsambo rehetra izay ambonin'ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy fo sady manitsambo
dia ho fihinana ho anareo reny. Ary ny biby ity rehetra sy ny voromanidina rehetra ary ny zava-mananina rehetra izay mandadana mikisaka amin'ny tany dia efa nomeko azy ny zava-maitso rehetra ho fihinany, dia nisy izany. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary tsara indrindra izany dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahaenina izany. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Genesisy na fiandohana no iantsona an'ity boky voalohany ao amin'ny soratra masina ity ry havana. Maneho indrindra ny fanambaran'Andriamanitra ny tenantsika. Dia ilay Andriamanitra izay nahary izao tontolo izao zany. No lohahevitra izay bandintsika moa amin'ity volana Janoary ity dia hoe maneho ny maha izy azy ny Tompo. Maneho ny maha izy azy ny Tompo. Ka ny maha izy azy tiana ho fantatra dia ny maha Andriamanitra azy zany izay tena tokony ho fantatsika tokoa mba ampitombo ny finoantsika. Ary atratrarantsika ny lohahevitra izay bandinina amin'ity taona ity dia ny hoe miorena tsara aza miova araky ny Korintiana voalohany toko 12 ny 9:25. Izany moa ny lohahevitra bandin'ny FJKM zany, fa tsy hoe aza menatra ho vavolombelon'ny tompontsika intsony fa mandritra nefa taona indray dia ny hoe miorena tsara aza miova. Ka amin'ity volana Janoary ity raha mandingintsika ny hoe maneho ny maha izy azy ny Tompo dia ny fahalalantsika ny Andriamanitra io Jesosy Kristy Tompo, ny fanahy masina, dia mahatonga antsika tena iorona tsara, tsy miova amin'ny finoana sy ny fanarahana an'Andriamanitra ry havana. Ary izay ary no anasanantsika amin'izao volana izao ndray hanaraka izao lohahevitra izao ny fandriana ry havana, dia azona ny tompontsika iorona tsara tsika satria ho fantatrao izay inonao hoe iza moa i Andriamanitra io. Andriamanitra feno anie io Andriamanitra feno io, ary Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Andeha antsika ry havana hanaraka an'izany lohahevitra izany, fa iza moa ty Andriamanitra ty ary inona ny zavatra ambarany amintsika. Voalohany dia izao hoe manambara ny maha, Andriamanitra tokana azy Andriamanitra. Kanefa dia Andriamanitra izay maneho koa ny maha Ray, Zanaka ary Fanahy Masina azy izy eo amin'ny fiainantsika. Ina moa ry havana ny fampianarana tazonina amin'izany? Eo amin'ny hitantsika eto amin'izao Mofon'aina voalahatra izao, ilay Andriamanitra dia miteny izy amin'ny andininy 9:20 hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika. Andeha isika. Ny isika zany dia efa mihoatra ny roa zany, fa tsy hoe andeha aho ray izay. Ka ny isika zany dia maneho fa ao Andriamanitra Ray, Andriamanitra Zanaka ary Andriamanitra Fanahy Masina. Nefa dia Andriamanitra tokana izany. Andeha ho porofotsika ry havana eto amin'ity Genesisy ity amin'ny toko 1 dia ahitantsika ry havana izao teny izao amin'ny 1 manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizina ny tambonin'ny lalina. Izany hoe Andriamanitra zany efa teo zany Andriamanitra pahary io. Ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano teo koa zany ny fanahin'Andriamanitra efa teo, na dia tsy nisy endrika aza ny tany fa maizina dia efa teo ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Ny teny hoe misy dia miteny Andriamanitra ry havana, dia nisy zany. Zany hoe io le Jesosy Kristy io misy io, izay teny nentin'Andriamanitra nanorenana amin'izao tontolo izao. Ka dia efa tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany zany Jesosy Kristy na ny teny fa aty amin'ny Jaona toko 1 vao tonga nofo izy dia ny tafy nofo izy dia tonga olona tahaka atsika zany. Ho avy nankalaza ny Krismasy moa tsika dia nalala ny hevitra finosiny zany hoe Jesosy Kristy ny tafy nofo dia tonga olombelona zany.
Raha jerena ry havana ny Jaona toko voalohany, dia andiny voalohany, dia izao ny fanambarahanao tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana n'izao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no nisiam-piainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Hatreo amin'ny andiny faefatra izay, izany dia manambara fa io teny io dia tsy iza fa Jesosy, tena nahariana n'izao tontolo izao hatramin'ny voalohany. Izy no nisiam-piainana, izy no nahariana n'izao zavatra rehetra izao dia izay ilay Andriamanitra zanaka zany. Eo amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo dia ny teny manambara hoe, ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Zany ny voninahitry Jesosy Kristy ry havana. Rehefa mitafy nofo izy dia niseho sy namirapiratra zany ny maha zanak'Andriamanitra azy. Ka dia tonga nofo izy eto nonina tamintsika, ary dia izay nentin'Andriamanitra nanatanterahana izany lalam-pamonjena izany ho antsika ry havana. Izay tsara marihana dia izao hoe tsy hoe vetivety eo dia Andriamanitra izy tonga zanaka, ny fandimby zany, dia avy eo indray izy tonga fanahy masina. Tsy izay, tsy hoe niseho tamin'izany endrika telo ny fandimby zany akory, fa samy araka izay maha-izy azy rahateo na ny ray izay mpahary, na ny zanaka izay mpamonjy, na ny fanahy masina mpanavao ry havana. Satria ray ihany Andriamanitra dia nanatona antsika tamin'izany fomba telo zany izy. Ka dia anatin'izany zany tokony hatsapitsika hoe zaho manana ray, dia Andriamanitra zany. Amin'ny fotoana ray zany manana mpamonjy aho dia Jesosy zanaka, manana fanahy dia ny fanahy masina izay nomen'Andriamanitra zany, ary dia nentin'Andriamanitra natanterahana ny famonjenantsika izany. Raha tsy haivona ry havana zany hoe mahatokana an'Andriamanitra zany ao amin'ny Jaona toko 10:telopolo dia izao no voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy, iray ihany ny ray sy ny zanaka. Dia hoy Jesosy, izaho sy ny ray dia ray ihany. Iray ihany zany ny ray sy ny zanaka, izaho sy ny ray dia ray ihany. Fa iray ihany koa ny ray sy fanahy masina, na ny zanaka sy ny fanahy, araka ny tenin'ny apôstôly Paoly amin'ny Korintianina 2:7, ny 7:12 hoe ny Tompo izany fanahy zany. Zany hoe Andriamanitra zany fanahy zany. Dia manjary mahazo tsika zany fifandraisana ohatr'izao hoe ny Andriamanitra sy Jesosy dia ray ihany, ary ny Tompo zany fanahy zany dia ray ihany koa zany hoe Andriamanitra sy ny zanaka, ary ny zanaka sy ny fanahy masina sy ny ray iray ihany ireo. Tsy azo sarahana eo amin'izay nentin'Andriamanitra natanterahana ny famonjena antsika ry havana. Noho izay raha miteny izy andesitsika amorona olona tahaka ny endritsika, dia maneho zany fa fantatr'Andriamanitra fa ilaina ny olombelona izay mitondra zany endrik'Andriamanitra zany, ary hanehoany indrindra ny maha-Andriamanitra tokana mpahary azy, mpahary atsika, mpahary izao tontolo izao izany. Hain'Andriamanitra ry havana rehefa lavinao ny ota isika, dia nomeny antsika ny zanan'ilay tokana mba ho tonga nofo. Dia maneho indrindra zany fa Andriamanitra ihany no afaka mamerina indray eo amin'izay tontolo nohariany ny voninahiny sy ny lazany ary ny fahefany mba ho hitany izao tontolo izao. Rehefa tanteraka Jesosy Kristy ny famonjena, dia mbola nomen'Andriamanitra ilay fanahy masina mba hampiorina ny fontsika, hanokatra ny saintsika izay ilay fahazavan-tsaina, ka halalantsika ny famonjena izay nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy. Dia ny asa ny fanahy masina zao ary dia tonga amin'ny finoana isika, dia ilay fahalalana tsara anio Andriamanitra izay tokana hivavahantsika eo, ary Andriamanitra
izay pahary antsika. Fa ny faharoa eto ry havana dia manambara ny famoronan'Andriamanitra ny olombelona izy. Manambara ny asa-pamoronana izay nataon'Andriamanitra izy. Izy zany dia ilay Andriamanitra ihany manambara an'izany. Ny zavatra hita mantsy eto ry havana dia ao hitantsika fa voalohany aloha dia hoe noariana tahaka ny endrik'Andriamanitra na araka ny tarehan'Andriamanitra isika. Izay voalaza ny amin'ny 420 tapany voalohany noariana araka ny endrik'Andriamanitra na tarehan'Andriamanitra isika zany. Tena zava-dehibe ny hitondratsika ny endrik'Andriamanitra ry havana na koa araka ny tarehan'Andriamanitra. Raha jerena moa zany dia azo sokajiana be dia be zany tsy ilay arabaky teny hoe any orona ao ny vava ao ny tanana sy ny rehetra, fa hita zany fa Andriamanitra io dia Andriamanitra masina io, Andriamanitra tsy manam-pahotana io, Andriamanitra manana fahendrena io, ary Andriamanitra feno fitiavana, manana fihetsem-po zany sy ny sisa io. Ka dia izany koa tian'Andriamanitra mba afindra zany eo amin'ny olona ry havana. Izay porofo manambara fa dia hoe rehefa simba ny olombelona ilay endrik'Andriamanitra izay nananany dia rava sy potika izany nanjary tsy nanana ny fahamasinana, feno fahitana ny olona, tsy manam-pitiavana intsony ny olona. Izany hoe tena nisy lelanelana lehibe teo amin'Andriamanitra sy ny olona vokatr'izany. Ary dia mipetraka mazava tsara ny hoe ny ray noariana, tsika zany voary, fa izy kosa dia Andriamanitra pahary. Ka tsy hoe mitovy lenta amin'Andriamanitra akory ny olona, tsy izay ilay tiany ambara, fa natao hiankina amin'Andriamanitra ny olona, ka ny elanelana misy eo amin'ny pahary sy ny voary dia mahatonga indrindra ny olona tena hiankina amin'io Andriamanitra io zany mba azahoany miaina tahaka an'ilay Andriamanitra. Eo moa dia tanteraka io tamin'ny nanomezany an'i Jesosy Kristy ry havana. Ka ilay fibebahana izay nanan'ny olona mandrava indrindra ilay hoe tsy mitovy amin'Andriamanitra izy fa na dia tian'Andriamanitra aza hoe tsy manam-pahotana masina, dia izao hoe rehefa nanota izy dia mibebaka kosa izy dia tian'Andriamanitra mba anana izany fiainam-baovao tahaka an'Andriamanitra izany mba hananany indrindra ny famelan-keloka izany. Fa ny zavatra hita koa dia izao hoe nomen'Andriamanitra fahefana ny olona zany, ilay noariana aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano, amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny sisa sy ny sisa. Dia manambara izay hoe ilay zava-boary izay noarian'Andriamanitra zany nandritry ny fahariana 5 andro teo alohan'izao, indimy fa tsy hoe 5 andro moa, fa ny andro mbola azo adikevitra fa tsy hoe 5 andro ny sesa akory io, fa ny fahariana 5 izay nataon'Andriamanitra talohan'ity fahariana fahaenina ity izay noarian'ny olombelona, dia maneho sy manambara indrindra fa navelan'Andriamanitra izy hanjaka amin'ny zava-boary ambony zany izy noho ny zava-boary rehetra izay nisy. Haitsika moa fa ao ny biby, ny voromanidina, ny biby fiompy rehetra ambon'ireny ny olombelona. Ary dia izany fahamboniana izany dia nomen'Andriamanitra ndraikitra izany mba hitandrina sy hikarakara ireny. Ao anatin'izay koa ry havana dia nitsodrano azy Andriamanitra maroa fara sy mihabetsah, hitantsika amin'ny 2:20 mameno ny tany ka mampanipo azy. Dia entina ilazana zany hoe tena avelan'Andriamanitra mihitsy mba hitombo ny taranaky ny olombelona zany. Ka dia nielipatrana tokoa dia nanjary feno olona ny tany, fa ny hita dia mbola malalaka aloha ny tany na dia atao hoe foana tsy misy ninona aza ny tany sasany, toa tany ngazana sy ny rehetra, fa dia nielo ny olona, misy ny vazaha frantsay, vazaha amerikanina, ny sinoa sy ny rehetrarehetra, ny afrikanina, karazan'olona samihafa. Izany tokoa ilay vokatr'ilay tsodrano izay nomen'Andriamanitra hoe maroa fara sy maroa dimby. Ary ny zavatra manaraka dia izao hoe Andriamanitra koa dia manome miantoka izay haveloman'ny olona. Hitantsika amin'ny 2:20 nomeko anareo ny anana manitsambo rehetra izay ambonin'ny tany rehetra, ny hazo izay misy voa sady manitsambo dia fihinanareo izany.
Ary diny amin'ny bibidia rehetra kosa ny voromanidina rehetra ary ny zava-manaina rehetra izay mandadina mikizaka amin'ny tany dia efa nomeko azy ny zava-maitso rehetra ho fihinany dia nisy zany. Zany zany entin'Andriamanitra nehoana fa mamelona sy mikarakara ny olombelona ilay Andriamanitra eo amin'izay sakafo hohanina. Fa tsy hoe navelona fotsiny teto an-tany izy dia ampy izay. Fa nieverina koa izay hanina hohanin'ny olombelona. Ary tsy hoe ny sakafo ihany zany ilay omeny fa betsaka ny zavatra heverina fa omen'Andriamanitra ny olombelona hahavelona azy. Ary dia fifaliana ho antsika zany ny mahita ireo karazana asa marobe izay hiveloman'ny olona ankehitriny. Ka na dia hoe ny an'ny olona ihany aza namorona azy dia misy saina sy fahefana izay omen'Andriamanitra azy ireny mba hazony manatanteraka izany. Eto ary ry hava-malalo, tokony hiverenantsika zany hoe endrika izay nentin'Andriamanitra namoronana antsika olombelona izany. Fa raha namorona antsika Andriamanitra dia misy zavatra maromaro tokony tsaroantsika hoe araky ny tarehany anianao Zany hoe nataon'Andriamanitra nanome voninahitra azy tsika olombelona ary nanomezany antsika ny Jesosy Kristy dia nanehoan'Andriamanitra fa na dia rava noho ny ota aza ny endrik'Andriamanitra dia averin'Andriamanitra amin'ny tena izy zany. Endrik'Andriamanitra araky ny nahariany azy zany zay le fahariana vaovao ataon'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy ary dia efa hitafitsika izay mino izany. Manjaka amin'ny zavaboary rehetra koa tsika ka tokony hitandrina ihany eo fikolokoloana izao tontolo iainana nomen'Andriamanitra antsika izao. Izay resahana ry havana dia hoe tsika mandoro tanety, tsika manimba ny tontolo iainana amin'ny rivotra reny ny usine mamoaka setroka be. Simbe, tsika moa zao dia tsy manana orana dia tsy fantatra intsony izay antony mahatonga an'izany. Fa manimba tsika fa tsy manamboatra izany tontolo iainana izany ary tsy manjaka amin'ny zavaboary izay omen'Andriamanitra tsika. Omen'Andriamanitra tsodrano koa tsika mba hiabetsaka dia miteraka tsika. Fa saingy ny ataontsika zao dia mametra ny sasa teraka. Dia atao amin'ny soratra masina aloha tsy misy an'izany. Ka misy zany zavatra teraky ny fandrosoana izay ilana fitandremana ihany. Ny fanoherantsika ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izany dia misy zavatra tokony ianaran'izany ry havana. Ary eto hitantsika hoe miantoka ny sakafo azo hohanin'izany olombelona aorian'izany Andriamanitra. Raha miantoka Andriamanitra dia manan-karem-pahasoavana izy omena. Izany hoe tsy tokony hisy ahantratsinankanina izany fa tokony ampy ao ny olombelona ny sakafo rehetra. Fa noho ny fahotany olombelona dia manjary tsy ampy azy ny sakafo omen'Andriamanitra. Satria misy tsy fahamarinana ao misy tsy fahatanterahana ao, misy fitiavan-tena ao. Dia izay no mahatonga izany rehetrarehetra izany. Tsara ry havana ny asa-pamoronana izay nataon'Andriamanitra mila mahatsiaro izany tsika amin'izao voalohan'ny taona izao mba handehanantsika amin'ny fanantenana miaraka aminy. Ny farany dia izao hoe nametran'Andriamanitra andraikitra ny olombelona izay no hariny. Nametran'Andriamanitra andraikitra ny olombelona izay no hariny. Tahaka an'izay nambarako teo aloha teo ry havana. Fa heverina indrindra fa nasandratr'Andriamanitra mba hanana ny toerana izay maha-izy azy ny olombelona. Rafitininy izany dia izao hoe mpanjaka izy, miadidy miandraikitra ny zavaboary rehetra teo nivony izao tontolo izao ny olombelona. Hitandrina ireo zavatra asan'Andriamanitra ireo izay nomenan'ny olombelona. Ary dia izay zany mampiavaka azy amin'ny biby. Tsy maintsy tsaroana izany satria ny biby koa dia miforon'Andriamanitra. Ary tsy biby ny olombelona fa olombelona manana ny endrik'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra andraikitra izy hitandrina ny zavaboary. Ary ny tsy fahavitan'ny olombelona n'izany fitandremana ny zavaboary izany dia nahatonga faharavana sy fampotehana teto anivon'izao tontolo izao. Ka hatramin'ny aina aza moa dia simba ny olombelona ry havana koa. Fa ny famono ny olombelona dia nanjary rava izay fahatokisanaNdriamanitra antsika olombelona izany. Ary dia izay no mila averina mba hatoky antsika Andriamanitra. Ny antso ary dia izao hoe amin'izao taona vaovao izao ary miverena amin'Andriamanitra zanak'olombelona. Efa naseho antsika anie izay tsara dia izany asa-pamoronana nataon'Andriamanitra ho an'ny izao tontolo izao ka nasiny tamin'ny andro fahaenina farany hoe andesika hamorona olona tahaka antsika. Sarobidy eo amin'Andriamanitra isika olombelona ry havana. Fa ny fahatanterahana izany hoe adidy sy andraikitra raisitsika eto amin'ity tany ity
eo anatrehany zavaboary, eo anatrehany fivelomana, eo anatrehany fiainana andavanandro dia amerenan'Andriamanitra tokoa ny voninahiny eto amin'ity tany ity ry havana. So ihany zany fa ho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty dia nandresy ny endrim-pahalovana rehetrarehetra izy ary sika koa dia mandresy ny fahalovana rehetra. Fa io fahalovana io dia endriky ny faty zany rehefa maty ianao dia lo, dia endrika anehoana zany hoe rafa, potika. Tsy misy intsony ny fahalovana fa indro fiainana be dia be natolotr'Andriamanitra ho antsika olombelona. Tory ava malala ao amin'ny Tompo fampianarana noraisintsika tamin'ity andro anio ity ka nalalantsika fa maneho ny maha Andriamanitra azy ny Tompo. Manana zany Tompo zany atsika ka iaina sy velona miaraka aminy amandrakariva. Tompo ane omba antsika rehetra ry havana raisoariny andraikitra mahereza ary matanjaha dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Iombona mivavaka tsika. Ry Andriamanitra, rainay izay ny an-danitro, anao ny teny nomenao anay tamin'ity andro anio ity, ny angatahanay dia Tompo ampitomboy ny finoanay. Voalohany taona anio ka ho fantatray tsara ny ianao Andriamanitra. Ianao Jesosy Kristy ilay zanaka mpamonjy ary ianao ary fanahy masina mpampahery. Ifonana Tompo eo amin'izay tsy fahalalana ianao. Ary tia tsaroanay tokoa fa misy ny eo ny olona mivavaka izy ara-pahazarana ihany. Ary nandray Tompo dia tao tsy mahita anao kory rehefa aty amin'ny fiangonana. Ary dia tsaroanay fa maty antoko izay raha tsy mahita anao raha tsy mahalala anao. Dia izay ny vavahana hoe aviry Jesosy. Ampitomboy ny finoanay, apetraka aminao ny fitaizana rehetra izay atao amin'ny fiangonana na mivantana na ny akolaka Tompo. Ary indrindra ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra na amin'ny alalan'ny toriteny zany, na amin'ny alalan'ny fiarahamandinika soratra masina zany, na amin'ny alalan'ny fampianarana ny lohahevitra samihafa izay atao zany. Itombony izay Tompo amin'ireny rehetrarehetra ireny ary dia isaorana ianao ny isiany itony fitaova tseratsera itony mba azahoana manatanteraka izany. Apetraka aminao zany fitaova tseratsera zany Tompo mba hizotra tsara ny asa fitoriana izay ataonay isaky ny maraina. Dia ianao omba ireo tompon'andraikitra izay mikarakara izany fa nantsoinao izy mba ho mpiara miasa aminao Tompo. Dia mba efa ny andraikitra izay nomenao azy izy ka mba handray valim-potiana zany mpiasa zany. Dia misaotra anao koa no ireo olona maro izay mifandimbindimby matoriteny eto amin'izao fandarana izao. Dia ianao ampaheriny izy ireny koa ary fanahy masina ny asa ao aminy mba ny sitraponao Andriamanitra ny voalaza faty ny an'izy ireny. Mametraka koa izay Tompo ny gazety fity ao anatrenao dia mba ho fitaovana mahomby ho raisin'ny olona zany ka lalany izay fanambaranao Andriamanitra momba anao. Hainao ny zavatra rehetra Tompo. Dia tahinao koa ireo ekipa ny mpanao gazety mba vita tsakany sy andavany ny famoahana gazety isam-bolana. Saina avy aminao Kristy no ilainay. Dia ilay fitariany fanahy masina zany mba ilazainay ny vaovao marina ary tsisy voalazanay afa-tsy ny sitraponao Andriamanitra irery ihany. Tompo, vaovao ny taona ka raha mbola misy asa fanatsarana sy ty fotodrafitrasa tianao mbola ataonay amin'ny fitoriana dia ianao ombanay ahefana izany. Fa mivavaka izay ho an'ny kristianina rehetra eto amin'izao efa-tsika mambojanaka kara-fitiavana izao tsaroanay manokana dia mba ho tena kristianina ndroso ara-panany ka haharitra eo amin'ny fanarahana anao ka aina ny fetra. Tsy ilay kristianina manao tsobo-drano mengaly eo amin'izany fihavana zany na koa mora miova ka lasa miala tsio fiangonana ny farany. Vonjeo reny Tompo, vonjeo reny mba tsy ho very efa mba hanana ny fiainana mandrakizay. Dia ho vavady ny lanitra ho anay izao fitandremana izao ka hidiranay ao amin'ny fanjakana ao Andriamanitra.
Izay rehetra mahasoa anay dia meo anay. Tsaroanay manokana koa no an'ny firenena, ny fisian'ny aretina Covid-19, ny tension izay mandripandripaka olona maro, ny diabeta izay mandripaka olona maro, sy ireo tsy voatonontononay. Dia mba hialy reny Tompo tsy hanam-pahefana eto amin'ity taninay ity hitahy ny marary rehetra ianao dia androaka koa ianao sy ny devolony asan'ny maizina rehetra mba tsy hanam-pahefana eto. Aviry Jesosy Tompo taterao ny sitrakao ka dia misaotra indrindranao izay anio amin'izany. Zavavaka izany dia angatany amin'ny anaran'i Jesosy ary sitrakay akambana miaraka amin'ny fiarahanay manonina ilay vavaka izay nampianarin'ny Tompo manao hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, hatao aneny sitraponao, ety an-tany taky ny any an-danitra. Meonay anio izay anina saza ho anay ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Saotra n'Andriamanitra antsika ry havana, tanteraka ity fotoana ity dia mirary soa antsika rehetra ry havana. Andriamanitra ange no mitondra soa. Vavaka tokony ataontsika dia Tompo ampitomboy ary ny finoanay. Fa ny olona izay tena manam-pinoana dia manaiky ho tantanin'ny Tompo ary dia manaiky koa fa sitrapon'Andriamanitra ny asehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Hiaro antsika amin'ny ratsy rehetra izy mba lalantsika ry havana fa tsara ny Tompo dia manao ny tsara amintsika dia eo amintsika mandrakarivany. Ny Janoary azy tononona amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: mitahy anao aneny Tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao aneny Tompo ka mamindra fo aminao ary manandratra ny tavany aminao aneny Tompo dia manome anao ny fiadanana mandehana ry menoa ny Tompo dia tanterao ny fanomponao ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ny Mofon'aina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana.